Tampikarama sy volana ambiny tamin'ny taona 2024 iny izay famatsimbola avy amin'ny ministera ny atitany sy ny fitsinjaram-pahefana tonga ao anatin'ny kitapom-bola ny faritra no raisin'ireo lehibe ny fokotany sy ny lefiny eto amin'ny faritra Alotra Mangoro amin'ny ity volana Martsa ity. Tao amin'ny distrika Anamparafaravolana no nanombona ny fizarana ny talata fa 14 ny volana Martsa 2024 ka ireo lehibe ny fokotany sy ny lefiny avy ao amin'ny komuna Ambanivohitra Tanambe, Vohitsara, Nororo, Ambohivory, Ambodimanga, Beanana, Ambojanahary, Andranobe ary Ambohitrarivo no nahazo ny anjarany tamin'izany. Ny lehibe ny faritra Alotra Mangoro, Andriamatoa Ranarso Désiré niaraka tamin'ireo mpiara-miasa aminy no nitarika izao fizarana Tampikarama izao. Nanome toromarika ho an'ireto lehibe ny fokotany sy ny lefiny izay mahita ny olana eny fotony sy akaiky kokoa ny vahoaka ireto ny tenany ny amin'ireo adidy goavana miandry azy ireo. Anisan'izany ny ady atao amin'ny tsifandripalemana izay ilana fiara-miasa akaiky amin'ireo mpitandro ny filaminana, eo ihany koa ny ady atao amin'ny dorotanety, ny ala sy ny ikajina ny tontolo iainana ary ny fanentanana ireo olom-pirenena isoratra anarana ao anatin'ny disam-pifidianana izay eny anivo ny fokotany no anatanterana izany. Nambaran'ny lehiben'ny faritra teto fa hoezana ho zaraina mialohan'ny fa 20 ny volana Martsa ny Tampikarama n'ireo lehiben'ny fokotany sy ny lefiny rehetra eto amin'ny faritra Alotra Mangoro.